fanahy ary rehefa mijery anao izy dia mijery araka ny fanahy. Ny zavatra ndrasany avy aminao aloha dia ny resaka araka ny fanahy. Zay mahatonga antsika rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia miara-panahy foana aloha ny karakarain'Andriamanitra. Rehefa tsy salama ianao dia miverena amin'ny communion. Communion anisan'ny zavatra izany. Rehefa misy zavatra mitranga dia miverena ao amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Rehefa miatrika zavatra dia miverena ao amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Nisy taontsika nizara sy nampianatra hoe zao natao mba tonga anao ho sitrana ary zao natao mba tonga anao ho salama. Ny tsy mahampy an'izay dia possible ianao sitrana fa tsy miombona amin'Andriamanitra, tsy fantatra Andriamanitra, salama eto ambony tany fa very ao aorianany eto ambony tany. Possible vitantsika ny tahirin'ny fahasalamantsika fa mety ho fahasalamana voatahiry tsy niombonana tamin'Andriamanitra, salama be mandritra ny fivahiniana eto ambony tany fa very any amin'ny elo avy eo satria tsy fantatr'Andriamanitra. Zay mahatonga an'Andriamanitra maika kokoa anara-maso ny fiafarana miray amiko ianareo. Amin'ny dikateny fototra izy dia amin'ny teny frantsay ohatra hoe si vous demeurez en moi raha avy amin'ny ahoana no ahafahantsika ahoana no ahazahoantsika an'izany voambolana izany hoe raha avy amin'iza zany le safidy? Avy amintsika sa avy amin'Andriamanitra? Ny avy amin'Andriamanitra efa nataony ny fomba rehetra atonga ny fanatrehany ho ao anatinao, nomeny ny fanamasina atonga anao afaka hiaina fiombonana. Zay ny côté avy amin'Andriamanitra. Ny côté avy aminao amin'izay raha miray aminy ianao. Raha miray aminy ianao dia misy zavatra be dehibe mety. Tsy tory ny zavatra mety tsika fa ampatsiaro ny asaribidiny communion, fa ny communion no mety amin'Andriamanitra. Dia rehefa hiainanao ny mety amin'Andriamanitra dia ampiainan'Andriamanitra ny mety resahana. Tsy teoria zany fa mila iainantsika. Manana farisipo fandresen-dahatra ny resaka amin'Andriamanitra. Omenanao ny tips, astuce rehefa tsy ohatrany tsy mety miainga ny firesahanao amin'Andriamanitra dia miresaha momba an'Andriamanitra. Rehefa tsy vitanao ny resaka momba an'Andriamanitra, asa manampy anao rehefa miresaka momba an'Andriamanitra ianao dia ny fanamasina mitarika anao tsikelikely ahatonga anao ho lasa tafaresaka amin'Andriamanitra direct. Andramane tsy tokony izy zany fahabangana amina fotoana fa zay fotoana rehetra omen'Andriamanitra antsika marina tokoa ijoroantsika amin'ny antom-pisina fa azadino miresaha amin'Andriamanitra. Tena kaikinao miresaha amin'Andriamanitra hoe zany miresaka amin'Andriamanitra zany tafiditra ny mangataka fa tsy hoe mangataka ihany ny miresaka. Tsy marina ve zany? Asio bonjour aloha tsy tsika fa ny rehefa le mivavaka ianao zany zao ohatrany hoe nakory zany ko zao ane. Ny communion ahafahanao manome lanja ny fisian'Andriamanitra, ny considéré fa eo izy dia ahatonga anao ametraka an'Andriamanitra tsy tamaso ho toy ny olona anankiray mpiray monina aminareo ao an-trano. Jesosy tsy eto amin'ny sekoly. Maninona eto zany tsika? Jesosy ao anatinao.
ary Jesosy any an-tranonao dia rehefa mivory amin'ny anarany antsika dia ety koa izy fa tsy hoe miala any an-tranonao tsisy azy dia ho avety ianao eona aminy tsy zay ny rahantsika eto fanatrehan'Andriamanitra iombonana fa tsy le fanatrehan'Andriamanitra manokana. Teneno akaikinao miala any an-trano ianao hoe any izy hoe ianao fotsiny tsy miresaka aminy fa izy eo mila miara tonga saina zany fa eto ianao zao dia rehefa fantatrao fa eo izy dia tokony ho tafaresaka aminy amin'izay ianao. Ny zavatra rehetra dia tokony ho resahanao amin'i Jesosy. Ny zavatra zakanao, ny zavatra tsy zakanao, ny zavatra nyainanao, ny zavatra nafinaritra-nao, ny zavatra tsy nafinaritra-nao, reny rehetra reny dia nampianaran'i Jesosy antsika hoe mifaly mandrakariva, mivavah kaza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo Tesalonina 5:5, 5:7, 7 sy 20. Isaky misy zavatra mitranga zany dia tokony ho reflexa folaka eo amin'ny fiainam-panahinao ny tonga dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia resao amin'i Jesosy ahoana marina ity Jesosy ty zavatra ity dia hoenty eo aminy dia miresaha aminy mahita azy ary menara miteny mba hoeniny sy izy miteny mba hoeninao. Amen. Tokony ifampiresaka matetika amin'ny tompontsika satria ny fifampiresahana matetika dia mampitombo fifandraisana am-po. Raha tianao ianao ifandray am-po amin'ny tompo dia tsy majika ilay izy, tsy hoe osotry ny fifandraisana am-po. Mora vadika anie ty resaka ty, tsy ositra ilay izy fa safidy ao anatinao mahatsapa ny asaribidin'ny fisiny eo amin'ny fiainanao dia lasa miresaka kokoa ianao amin'Andriamanitra mihoatra noho ny fifampiresahanao aman'olona. Tsy midika indray zany hoe ovao sy mandreanao ary omenao ny any anatin'ny fonao amin'ny fifampiresahana. Teneno akaikinao tsisy communion eo hoe raha vao tsy miresaka amin'Andriamanitra ianao avereno zay tsisy communion eo hoe raha vao tsy miresaka amin'Andriamanitra ianao dia teneno izy na tsy hitany masonao aza hoe Andriamanitra hoe dia fantaro hoe fa eo izy hoe. Alleluia. Misy zavatra nomeny tompo in'izay hoe ny présence-ny miaraka amintsika dia réel lavitra ny obolongan'olona akaikinao eo. Misy dikany matody Jesosy manome an'izany fanoharana zany azadino fa ny ara-panahy ambony noho ny ara-materialy na ny resaka fizika. Miresaka fizika foana tsy tany am-pianarana antsika resaka fizika fa taty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo Jesosy. Raha tianao azo ainy Jesosy miombona aminy miresa aminy resa ho aminy ny fonao resa ho aminy fiainanao resa ho aminy toetranao amboariny ao anatinao eny tsara teneny Jesosy hoe raha miray amiko nareo. Ohatrany hoe zany Jesosy dia zao ny teneny raha miray amiko ianao. Tompo avy aty miray amiko ka raha ianao miray amiko za efa eto izy ny tompo. Zany hoe avy amintsika zany ny fanapa-kevitra isa-maraina hoe tompo iray aminao androany, iombona aminao androany, hiatrikadiny ray androany. Alleluia. Sy alleluia aloha io ady io tsy tapitra ndra sy tonga ny tompo ao anaty io ady io andresindray zao ianao. Amen. Misy toetra resina zao androany. Amen. Zany no antony mahatonga antsika manantona ny tompo satria misy zavatra ahintsy sy amboarina. Ataontsika hivavaka hitsangana angataka amin'Andriamanitra tompo meo any teny vangiony foko ataovy misokatra ny ao anatiko ny atao anatiko fa ny sarobidy indrindra tokony hifantohako tsy fanasitranana fa communion, tsy finoana,
tsy azahoako finoana fa communion ao amin'ilay communion mihitsy ny tian'Andriamanitra imasoantsika mianakavy azandrato mivavaka ao dia miresa amin'Andriamanitra. Andriamanitra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a. Misaotra betsaka ny amin'ny hitondranao anay hatreto a, sy izay mbola hitondranao anay manomboka eto a. Entinay tanatrehanao ny fonay. Indraindray zay ohatra mitady fanasitranana. Aikay miandry anay ianao ao amin'ny communion. Indraindray zay ohatra ny tonga eto tia hampitombo finoana, tia ho tonga olo ny finoana mahery vaika. Fa zava-poana avokoa zany raha toa ka tsy miombona aminao zay. Misaotra fa misy teny indray apetraka hoe ny ambava mpanomponao. Misaotra fa tonga soamatsara izy eto a, ianao ampiasa azy. Fa ngio indray ny tsiraray avy zay tonga eto amin'ny fanatrehanao androany mba tsy hisina dia rezaka hiala maina satria miaona aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Dao sika tiaka mafitsara ho an Jesosy ary a, dia andray ny tenin'Andriamanitra apetraka Andriamanitra ny ambava mpanompony a. Tiaka mafy ho an Jesosy. Faly miarabantsika indray androany maraina manonona ny teny pasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo a ho anisam-batan'olona indray androany maraina. Faly be mifankahita aminareo eto amin'ny sekoly. Minao fa ho sekoly mahafinaritra antsika indray androany satria teny eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra sa tsy izany? Amen. Mahazo toerana toko. Jesosy eo tario zay amin'ny teny a, manambarany sitraponao aminay ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao ao anatin'ny vanim-potoantsika miatrika ny fiverenan'i Jesosy. Zany zavatra zany mila tsarovantsika foana isan'andro hoe arakaraky ny andro sy ny fotoana miakaika ny fiverenan'ny tompo. Rehefa miakaiky ny fiverenan'ny tompo a, dia misy zavatra tsy maintsy apetraka ho lara-pamehana satria tena ho ampon'Andriamanitra. Misy zavatra tena ho ampon'Andriamanitra dia mila miova ny fifantohantsika sy ny fomba fijerisika ho any amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika. Mba fantatrareo indraindray ny mahatonga amin'ny fiainantsika mavesatra dia ny fahalainantsika andeha ao amin'ny fahamarinana. Anisan'ny olana anankiray zany zavatra zaraiko zany, ary mila sitranina zany amin'izao andro farany zao. Niteny tamiko Andriamanitra ary mazava be ny zavatra nitenenina. Manomboka izao izy dia mbola ho ataoko avy zato eny avy arivo eny nampiasako anao hatramin'izay ny mbola ampiasako anao. Amen. Fa aza tante mihitsiny mampanantena ny zavatra efa nikaiko fa ampiasako anao, ampifantohana ny olona rehefa tonga eo am'fanatrehako izy. Rodolphe hozy izy ny marina sy izay asaiko zaraina ihany zay zaraina. Dia tsika zany efa zatra n'le filazaon-tsara hoe bosta finoana be mba ndraisantsika miracle. Fa azagaga ianao fa ao anatin'ny fiovam-ponao tena isy vrai miracle. Ny tenin'Andriamanitra amin'izao androandroany zao dia jerintsika hoe ireo maneho ny famantaran'ny andro farany eo amin'ny fiangonana mba anasitranana azy. Ireo endrika maneho famantaran'ny andro farany eo amin'ny fiangonana mba anasitranana azy. Horaintsika vetivety ny tenin'Andriamanitra amin'ny Lioka toko 8:20. Lioka toko 8:20 ny 9:9. Inona ny tenenin' Jesosy eo? Lazaiko aminareo fa omeny rary ny faingana izy dia ny tapany faharoa kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy. Zany hoe amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy izy krisim-ponoana, efa fantatsika tsy anjery zay. Jerentsika indray Matthieu toko 20 ny 9:9. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia toy izany ny farany ny voalohany ary ny voalohany no farany. Mafantatrareo ve fa nisy fotoana nisy tantaran'olona anankiroa, ny anankiray nifidian'i Jesosy fa grand apôtre, dia anankiray mpangalatra tsy tao anatin'ny mpianatry ny tompo fa mpihaino toroteny fotsiny, jiolahy brigand. Fa zao promotion ndry Petera ihany Jodasy fa tsy hoe taty aoriana akory fa ratsy fefara izy. Fa le jiolahy ohatrany tsy hita mihitsy ny tantarany raha tsy teo amin'ny hazo fijaliana fa tafiditra izy.
ka ny important am'le izy tsy hoe ianao mahita olona mbola tsy tanteraka ny programan'Andriamanitra dia tsarainao fa ny azonao atao tsisy olona tokony hiara-ny fitsaran'olona zany fa ny ataon'ny olona anankiray dia mivavaka ho an'izay olona tsy tanteraka hatramin'ny farany mba hahafahan'Andriamanitra mamonjy azy amin'ny farany koa. Matthieu toko 10 indray ny andininy fa 2:20. Matthieu toko 10 ny andininy fa 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Zany hoe militsika manam-paharetana ao anatin'ny fanompoantsika n'Andriamanitra. Ary aza diny koa efa famakitsika matetika ny Timothée 2 toko 7 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 7. Fa koa fantatrareo zao fa haneparany any amin'izao fotoana misy antsika izao dia isy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kriana, mpieboebo, tia fafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, reny koa dia alaviro. Atreo zany hitantsika zany ireo zavatra rehetrarehetra fa ny atonga ny andro mahory tsy hoe orooro fotsiny amin'izao le andro fa ireo toetra rehetrarehetra ireo sy ireo zavatra mitranga rehetrarehetra ireo manjaka eto ambonin'ny tany mahatonga ny andro mahory. Ary Matthieu toko 4:20 ny andininy 2:20 Matthieu toko 4:20 ny andininy 2:20 azafady fa ataontsika tsy enjery ihany koa io teny io. Matthieu 24:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no ny abetsahany tsy fankatoavan-dalàna dia hiangatsika ny fitiavany maro. Ao inona ny zavatra tokony hositraniny ampijoro an'Andriamanitra hiaina sy hanatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainan'ny zanany izay mangetahita amin'ny fanasitranany. Misy zavatra tiana hositran'Andriamanitra fa misy zavatra andrasan'Andriamanitra mba hanekenao anovany ao anatinao iesan'Andriamanitra ka tonganao hiaina ao anatin'izany fanasitranana zany. Mba fantatrareo moa fa mitovy lenta ny lanjan'ny fanasitrana sy ny famelan-keloka. Inona ny tianao izy Jesosy ny hoe voavela ny elikosa betao fandrinao ka mandehana. Reto ny zavatra maneho ny tsy fahatokian'ny fiangonan'ny andro farany. Zaraiko reto ho amin'ny toe-panan'ny fiangonana ao anaty fiombonana amin'i Jesosy. Inona ny problema voalohany? Ny antsoina hoe apostasie, l'apostasie na ny famafisan'ny fon'ny olona an-tsafidy anapa-kevitra tsy hanao sitrapon'Andriamanitra. Zao vanim-potoana eny antsika izao tsy hoe fotoana tiatsika hianoana tenim-pahamarinana mahafinaritra dia tonga antsika hanao amenina fotsiny hoe tena za Andriamanitra teny zany marina. Tsy tenim-pahamarinana mahafinaritra ny sofina hoe tokony hiova te hiova. Tsy fotoana zao itenantsika ntsony hoe te hiova fa fotoana zao tena hiovatsika. Mba fantatrareo misy ny fialanan-tsafidy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Olona vita batisy ianao nanolo tena ho an'i Jesosy nefa manapa-kevitra ny melamosina ny sitrapon'Andriamanitra, manohatra mpahasahiana ny filazantsara fa manaraka le anganongano mahafinaritra ny sofinao. Misy tenany tsy mitaonanao hibebaka na tsy ary tena hiombona amin'Andriamanitra fa misy teny mahafinaritra ny sofina mampahazo aina. Ary zay no mahatonga milaza hoe tsy ny fahatongavan'ny olona be dia be miaino anao amin'izay zavatra zarainao ny zava-dehibe, fa betsaka amin'ny olona ny tonga hiaino anganongano araka le teny teo mahafinaritra ny sofina satria mahasositra azy ny manre-teny mpantsiana mpijoro azy. Dia dao nejentsika le fiatsaram-bela tsy ny divoly teny amin'ny tanany olona ny fiainonao teny mpahamarinana nefa tsy mety miova ianao tsy midika hoe mety ny ataonao satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny tsotro zao dia afaka manao zay tiako hatramin'ny farany fa Andriamanitra fitiavana izy. Aza boriborina ohatr' zany ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Jesosy ny teny miambena fa manina izy ny teny hoe miambena talohan'ny nahafatesany
dia nampitandrina izy hoe am'izany fotoana zany misy zavatra nitenenin' Jesosy eto tsy Paoly ny rahany tsy niraka Petera izy na niraka Rodolphe fa izy en personne no niteny hoe ho avy zany andro zany betsaka ny bosesika hity teo mivavahady ety fa vitsy ny oresina ary amin'ny fotoana iverena efa nilaza izy ozy izy hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo zay ny an-danitra ny anomenareo ny fanjakana dia tsika zany mieritreritra hoe ahoana koa zany zavatra lazain'ny paster Rodolphe zany dia iza zany ny grasy amin'izany ny grasy disponible iverenanao satria rehefa tonga ao amin'ny tompontsika dia nataona fiainam-piovana ifanaraka amin'ilay mahaolo vaovao atsika ndao a fa hiditsika dia hozaraiko aminao le fahamarinana betsaka ny olona vita batisa nanolo tena ho an' Jesosy fa manapa-kevitra anome lamosina an' Jesosy lasa manohatra ny filazantsara ny fanoerana ny filazantsara tsy hoe mitora eto dia misy manohatra ny ampitoerana zay moa zany efa hita maso be fa le hoe henonao le izy nefa tsy hainanao le izy tsy miaina ny sitrapon'Andriamanitra fa mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahazaka fantsiana fa manohatra ao anaty manamafo amin'ny fanekeny toetra amin'ny ota sy faharatsiana kanefa mahalala ny marina maro ao am-piangonanao na mety pasteur na mety olona manana ndraikitra ambony amin'ny fanompona mitondra ministera efa tena niala tamin'ny fahamarinana ny fony mety ho mpinotsotra koa fa tsy mety mandray fantsiana tsony avy amin'ny teny fo satria efa zatra na zatra miaino na zatra manao amainina fotsiny fa tsy ampifandany tena ao anaty fandrosoana mba hiomana sy hanomana ny fony ho isan'izay ho apakarin' Jesosy ny ratsy amin'ireny dia sakana ho an'izay tokony androso sakana ho an'izay tokony androso satria mamily lalana ny hafa fotsiny sady efa tsy tafiditra koa no manakana ny hafa natsiditra zay mahatonga an' Jesosy laza tamin'ny fariseo sady se hoe loza ho anareo mpiatsara velatsy manome vahana ny fahatongavan'ny antikrista reny ary indrindrindrindra manome vahana ny fahafahan'ilay ratsy ho tafiditra ao amin'ny kianjan'Andriamanitra ao am-piangonana ihany koa dia misy ny mpivavaka mahalala an'Andriamanitra fa mafo io tenin'Andriamanitra io raha ohatra ka mbola tsy ekenao anovany ao anatinao tsy avelinao ny fanahy masina hiasa anovany ao anatinao dia lasa fatafotonanao anao ny miaino azy lasa mitadirika ianao anazavana ara-tsoratra masina fa mety ny zavatra ataonao na zay zay ny andrasan'Andriamanitra tokony ialanao betsaka ny kristianina amin'izao manao fiainan-jentilisa tsy modely maneho an' Jesosy Kristy fa lasa mahatonga an'izay any ivelany tsiditra fa hitazana izan'ilay hoe zao ve ny tena fiainana kristianina hitanareo raha vao zay mpitariko tsony tsy mibebaka dia ny zavatra torianay dia manampina maso ny mpino mba tsy hitsaranay fotsiny fa eno zay zavatra zarainay zay ny problema ny Sadosy ny fariseo ozy izy hoe maty ivelana ohatry ny fasany nareo ozy izy Jesosy ny ty ivelana ohatry ny trano tsara tarefa ny ao anatiny tolapaty aza zay problème zay ny atao apostazia tsika mini manamafo nefa mahalala ny marina tsy miaina ny sitrapon'Andriamanitra reny koa dia alaviro ny antony dia tsotra famantaran'ny andro farany reny maneho an'le lazain'i Jesosy hoe faneho mpihemorana ianao mieritreritra hoe mandroso be mihitsy satria faritanao amin'ny abetsahan'ny olona miaino anao sy ny fandrosoany ny asa fanomponita maso ety ivelany ny eritreretinao fa kasitrahan'Andriamanitra ianao ny zavatra tiany Jesosy hita voalohany indrindra dia ny fotsika en communion aminy faharoany isan'ny zavatra anankiray ilana fantsiana ao anivon'ny fiangonana dia ny faneken'ny fiangonana hiaina ao anatina séduction mampiasa ny anaran'Andriamanitra ianao ho fitaovana andemena ny sain'ny olona ny tena marina nefany tsy anaraka ny Kristy fa anarak'olona manompoka mametraka ny hery sy ny fahefanao eo amin'ny toeran'ny fahefan'Andriamanitra manapaka ny olon'Andriamanitra zany hoe maka ny toeran'Andriamanitra tsy kelikely eo amin'ny fiainan'ny olona
ampidirina ny anaty fampianarana zany mba hitarafana ny fisiany mpitarika toy ny fisian'Andriamanitra mifeny fiangonan'Andriamanitra. Tanao séduction eto dia te ametraka fa tsy fahavalon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao andro farany zao fa nirahana fotsiny hijoro sy ampatsaro ny atao fiangonana mantsy ianao ampatsiaro ny fiangonana mba hiverina iomana iombona amin'le mpapakatra tokana zay ho avy ary tsisy anelanelana anao aminy. Ataovatra ny tanan'izay mandeha ny olana ao anatin'ty zavatra mitrango ity dia zao mitady fiankofana avy amin'ny olona ao anaty fanomponan'Andriamanitra. Le zany mahatonga amin'izarale izy ny ao anatinao mihitsy ny zao toetra rehefa mihainao an'izao afatra zao voninahitra laza reo zavatra rehetrarehetra ireo rehefa mameno fotsika dia lasa mampiditra antsika ho isan'ny mpaminany santoka sy antikrista satria mampiasa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny tanjona tsy ao amin'ny sitrapony fa tombotsoa manokana na tsika mametraka ny lanjany mamona ho tanjona isitrahana ao anatin'izay zavatra mpanaovin'Andriamanitra antsika na manao ny fahagagana sy famantarana ho amin'ny tanjona azahoana mamona. Ny olona amin'izay dia zao lasa voasariky hijery ny olona zay mandrely zay zavatra zaraina fa tsy mahita fiorenam-panahy ao anatin'ny zavatra zaraina ny olona zay mitady an'Andriamanitra amin'ny alalanao. Ny antony dia tsotra raha voadiso ny motivation ao anatinao ka mamona no mibahana dia zao ampiasaina fotsiny ny anaran'Andriamanitra fa sady tsy ho fantatr'Andriamanitra ianao no hitarika ny afako tsy halala azy amin'ny fotoana iverenany. Rehefa tsy mitoe-panaraka an'Andriamanitra ny fanompona dia manjary tsy Jesosy ny toriana fa olona no indraindraina miankina amin'ny olombelona fa tsy amin'Andriamanitra. Matio 7:9 ka 7:20. Tsy zay rehetra miantso amiko hoe tompoko nihitry ny fanjakana lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra. Maro amin'izany ny laza efa namoaka dia minita amin'ny anaranao zay tsy efa namanany tamin'ny anaranao fa zay tsy efa namoaka dia minita amin'ny anaranao fa zay tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao fa zay fa ina lazain'i Jesosy 7:20 ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay melona amiko ianareo mpanao meloka. Hitanareo zarain'i Jesosy anakoroa tsara mihitsy ny atao hoe olona miasa mampiasa ny anarany fa tsy mianaraka ny sitrapony. Eto Jesosy tsy nanononandreo olon'ireo mihitsy hoe mpaminany na nanononandreo olon'ireo hoe apôtra na nanononandreo olon'ireo hoe pastera fa izy ianareo no mihevitena fa izany satria ianareo no manamary tena amin'ny fomba zay nampiasanareo ny anarako fa amiko ny anaranareo rehefa tsy misitrapoko mpanao meloko nareo. Hitanareo eto tsisy jugement mipetraka amin'ny olona na amin'ny titre aloha tena azavaiko tsara satria betsaka ny miteny hoe makala mpaminany sa makala apôstôly aza-pidirina ao anatin'izany ny ministerinao fa tsy voatery ho zany any ianao miresaka amiko koa any ahy satria isika samy apôstôly mpaminany pasteur sy mpanompon'Andriamanitra fa nivantanany teny eto le fanambaran'i Jesosy hoe sotro fatany satria antsony hoe mpanao meloka. Ny olana dia tadio rehefa miteny Jesosy hoe aza mikasika an'izay tsy masina dia aoka isika hijoro sy hiaina tsara ao araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ho saro-piaro amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika hiainana mandra-piveriny. Aloha hiverina tsara amin'ny lohan'ny zavatra rehetra ataovy amen. Fataro fa manompo sampy ianao raha ohatra ka tratran'izany ao anatinao idôlatria ny anaran'izany manompo an'Andriamanitra amina motivation diso miankina amin'ny fahalalan'olona miankina toy ny hoe ao anaty fahasoavana zany nefa tsy ao amin'Andriamanitra tsony ary raha fiangonana miadore olona mihoatra no Andriamanitra dia barainy kokoa ny fampiakarana azy. Tadidio fa ny adoration
tsy amin'ny olombelona fa amin'Andriamanitra. Noho izany raha misy teaneo ny tenany eo amin'ny toeran'Andriamanitra dia tokony hibebaka nampitarika na olona. Zala amin'izany koa ny ataon'ny devoly ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao andro farany zao. Tsy mampaninona ny satana ny hoe mirehitra be le fiangonana, feno mirakla be, mitsangana amin'ny Mateo sy ny rehetrarehetra. Fa ny important amin'ny devoly ny communion anao ny tena tiany horavana. Ianao tsy tafiombona amin'Andriamanitra, lasa tsy miaina, tsy miankina amin'Andriamanitra intsony fa lasa miankina amin'ny tanan'Andriamanitra fotsiny. Ny tanany fotsiny ilainao, ny asoanao eto tany fotsiny tadiavinao. Areny le fanompona tsy aharitra mandrakizay, tsy aharitra hitsena mipapakatra zany fanompona zany. Ny antony dia tsotra, satria hatreo amin'ny fanantenana an'Andriamanitra manao zavatra ihany no inony an'Andriamanitra. Aza diny koa ty anankiray fahatelo ty ny corruption na ny fampitehana. Mahita ianao misy falitona tafiditra ao anatin'ny fanompona. Mahita ianao pasteur ratsy ny fitondrantenany, mandry ampino izy na mpiara-miasa aminy, manompo an'Andriamanitra ihany izy eo amin'le asa fanompona kanefa ny aina toy ny biby aranofo. Feno fitsangajangana ny fikambanana, mora lava, milamina ao anaty fiainam-palitona, manamary tena fa nofo ihany no manompo. Mety miaina tao anatin'izany ianao, fa miantso anao Andriamanitra amin'izao andro farany zao, misara miala tsy fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'i Jesosy zany. Zao re tsy fotoana, misy fotoantsika miteny hoe beba, nefa tsika raha tsy vita fibebahana akory. Misy fotoantsika miantso hoe mihavana amin'Andriamanitra nefa tsika tsy mihavana aminy akory. Amin'ny fomba ahoana ny anana ny mpino fahatsapana, ny atsara ny fiarahany amin'Andriamanitra, raha toka tsy tsara sy tsy modely mijoro ho amin'izany zay mpitarika iran'Andriamanitra eo anoloany. Mila miova sy mijoro ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny andro farany sy ny fiangonan'ny andro farany. Zasa ianao zany. Tsindrina mihitsy fa mbola fahasoavana indray. Any le fampianaran-diso. Ianao manony ataonao dia rezenao noho ny fahasoavanao matoy dia ohatra mampalahelo kely eny ianao fa aza mamita tena. Beba fotsiny dia miverena fa aza mody atao amina endrika apetsena fihetse-po lava. Décision ny ilaina. Décision ny ilaina. Fanapa-kevitra no ilaina. Aza dia vela ho sondrina loatra amin'io nofo fa raha hiverina mipapakatra. Sotareo ny fotoana. Tsindrina fa mbola fahasoavana. Marina fa avoizina foana ny hoe Jesosy tiany olombelona rehetra. Fa tiako fantatra hoe tiany daholo ny mpanotana mpanompo sampy. Zao tontolo zao ny tiany. Tsy mampiova amin'ny fitiavana zany fa miandry anao izy. Tandremo, aza dimy ty fampianarany ty. Raha vao zay ny zavatra mitranga dia misy seza fiandriana ny satana tsorodana ao amin'izay fiangonana zay. Mila miova sika. Ianao varindrina ao amin'io, so fotoan'izao ifoazanao mba ahafahan'i Jesosy tena mifankahita aminao ary ahafahan'i Jesosy manomana anao mba ho isan'izay ho ampakarina koa. Devoly tsy ahoana hoe misy miracle mandroso be fiangonana. Mila mahazo fotsiny izy hoe anjara anankiray azonany ianao ho any amin'ny fahaverezana. Ary tadio fibebahana ny tsy hoe ny ota rehetra ny ataonao fa misy ota anankiray mahazatra anao ary mbola akafizinao. Fa maninona ianao ny raiki-po amin'ny olona mihoatra noho Jesosy? Fa maninona zay ota kely tsisy dikany io raha ajanona any dia mandroso manamaso tena manao ny sitrapon'Andriamanitra. Varina amin'ny raiki-po amin'ny zavatra tsisy dikany dia amin'izay fotoan'izay zay ny any tena aritako Jesosy ny tena tsisy raha era-panahy zany fa tokana ihany ny rainareo dia zay rainareo any an-danitra. Fa raha era-pinoana no misy satria avy amin'ny teny ny finoana. Noho izany raha vao miova ny teny tsisy raha intsony ianao zany. Satria ny teny no niterahana anao fa tsy olona no niteraka anao.
azakambanao anaty filalovana memizy ara-panahy ny fitondran'Andriamanitra satria hitsaranatsika zany. Miraiki-po ianao miray ara-panahy. Zay mpitandrina indray misy fotoana mitady ondro anay fotsiny. Nefa rehefa tonga le olona tsy tena miombona amin'Andriamanitra sy mahita an'Andriamanitra ny fiainam-panahiny, fa lasa mahita sy miraiki-po aminay dia tsy mahazo aina raha tsy eo pastera. Tandremy fa manomboka tafiditra ny fanompon'olona mitady olona omena lazy asongadina sindra indraina. Toy ny hoe mpanohatra ianao rehefa tsy manaiky ny sitrapon'ny mpitarika raha sendratra amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy izy. Lasa iainanao am-piangonana menasy evangelika. Aza mikitikitika amin'ny voaositra, manendrinendry voaositra, marina fa fandrika zany. Ka raha tsy mety ny ataonao ny olona tsy afaka ilaza, tsy anitsy zay zavatra tsy mety ataonao, inona zany ny zavatra mitranga? So de le mitarika tsy mendrika ny tokony itsiny eo amin'ny toerana mpino mijoro. Misy zavatra tsy haiko, misy zavatra tsy haiko. Mba sy tiaka kosa aloha zay ho an'Andriamanitra. Halleluja. Eto anie tsy toeram-boninahitra fa toeram-panompoana. Avelao Andriamanitra ny anome voninahitra an'izay tiany omena voninahitra. Petraka ho azy ny azy ao anatin'ny fijoroanao. Rehefa ianao hitanareo mahatonga an'ireny le hoe secrétaire ao na direction ohatra, dia gaga ny mpiasa satria directeur manomboka ataon'ny secrétaire hoe ela. Ny antony tsy mpiara-miasa tsony zareo fa mpivady kely. Nampidina androany directeur tamin'ny fitondratena tsy mendrika, dia hita mipiasa dia mipiasa koa tsisy manaja azy satria izy tsy nanaja ny tenany. Voalohany mila manaja an'Andriamanitra ianao, amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao, dia manaja ny tenanao, tsy mororona any amin'izay tsy tokony hirorona. Le izy anie mety ho vita ihany ny zavatra etra amin'ny fitondratena tsy voafehy. Fa ny miandry anao rehefa avy eo ho aiza. Jereo masony akaikinao, mila endritsika rehefa ho ampakarina. Halleluja. Problema amin'izao raha vao tsy mitandrina ny fiangonana fa mila sitraniny zany. Zay le fanasitrana ny fiangonan'i Jesosy. Manomboka misarika ny masony loha tamin'ny famirapiratany Sodoma fotsiny zavatra zarainao. Iza moa Sodoma mirapiratra zao tontolo zao. Tsisy toe-panaraka an'Andriamanitra zay tena mampiray fo amin'ilay mpapakatra intsony. Fa Andriamanitra manokatra vision ahita amin'ny famirapiratany Sodoma. Manaitra ny olona ifikitra amin'ny imaginao fa tsy Kristy, famirapiratany Sodoma zany. Manaitra ny olona ifikitra amin'ny fitahiny eto ambonin'ny tany sy ny famirapiratany, tsy hoe fa valony mamona Andriamanitra, fa efa niteny Jesosy ny fototry ny ratsy rehetra dia ny fitiavam-bola. Fototry ny faratsiana tsy dia vola, fa dia vola miafina ambadiky ny vola, mampiditra toe-po ity vola ao anatin'ny olona. Satana tsy miariary amin'ny nifiny ratsy be sy le endriny faran'izay ratsy iny, fa miafina ao ambadika anao objet izy na olona. Mila mailontsika miverina ao anatin'ny soratra masina, mizaha toetra ny fotsika manoloana amin'ny fahamarinana rehetra izay lazain'Andriamanitra. Sao dia mbola ao anatin'izany ao anatin'ny fanimpoko. Sao dia mody mihaino fotsiny tonga eto amin'ny sekoly, fa izay lazain'ny paster eo tsisy iainako naray raha isan'izay ho ampakarantsika dia mila mitandrina tsara. Tsy hoe ezakao akory le izy, fa mametraka amin'ny fanamasiny ianao, mamela azy hiasa mahery ao anatinao amin'ny fanomezanao ny safidinao a hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo fa matetika indraindray mbola tafapetraka ao ampon'ny olona rehefa tia laza be ianao, dia tia azo j'aime be dia be ny amin'ny FB. Zany zao motivation diso daholo. TikTok, ny Instagram sy ny WhatsApp, te ho karazan'olona manana influence sy malaza. Zany ny tiany devoly ho atao amin'izao andro farany zao ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Tandremo indraindray ianao mihevitra fa an Jesosy Kristy ny fanomponao, fa mety efa tsy azy aho. Maro ny olona efa manomboka miaina amin'ny fanompony, ohatry ny hoe mitantana orinasa sisa, fa ny fiainam-panahy amin'ny fiangonana efa tsisy tsony.
reny koa dia alaviro. Manomboka mavesatra ianao satria mitazana amin'ny fiainana tsy tena izy iainany rehetra ao amin'le tontolo somondy misy ianao. Dia tadio reraka ianao satria sady ianao tsy afaka anitsy, fa raha vao manitsy ianao lazaina fa mitsara. Satria izy tsy ova amin'ny ataony mihitsy fa ianao nasainy mizaka ny ataony. Ianao zany diso double, mitsara azy ianao voatendry raha nahaka azy ianao very. Zavatra tsy azonao le izy. Alohantsika mifadoka focus amin'ny Jesosy. Dia tsika ve mieritreritra fa Andriamanitra manjaka ao? Izana tapenana amin'ny endrika ivelany izay fahamarinana tokony hovana. Tandremo, mila miovitsika. Ianao varindrina ao anatin'izany, tandremo. Fotoana zao tokony hifoazanao. Tonga ny fotoana hazavela ny zavatry ny tany mampirisika ny fonao, te alaza, te hoita, te azem, te azo vue be dia be. Dia rehefa manomboka mba manitsy amin'ilay fahamarinana, tena ilainy zany raha ohatra ka hoe fahitsiana sy fahamarinana ny zavatra zarainao. Ho an'ny fiovana sy ho amin'ny tanjona tena hoe ahatonga ny hafa hiova ho an'Andriamanitra. Fahazavela ho amin'ny lazanao. Betsaka ny miteny hoe fa ianao ve mialina tsy mahazaka anay mahazema sy vue be dia be any amin'ny commentaire. Tena eto any miteny amin'ny anaran'i Jesosy, aza asiana j'aime na commentaire na vue akory, fa rehefa tafiditra fotsiny na olona ray aza tena iova ho an'Andriamanitra mihaino zavatra toriko ho an'i Jesosy ny voninahitra. Hitanareo, arakaraky ny andro sotsika, me manomboka mehety zany ny zavatra reny sofintsika. Mehety. Dia vola nefa lazaiko tamintsika tsy ahoana misy miracle na mandroso be ny fiangonana. Fa mila mahazo aina fotsiny izy amin'ny anjara izay hiazonany ianao any amin'ny fahaverezana. Mibeba fa miandry anao Jesosy. Fa maninona ianao miraiki-po amin'ny olona. Fa maninona miraiki-po amin'ny olona fa tsy miraiki-po amin'Andriamanitra. Misy fotoantsika zay ny olana mihevitra fa an Jesosy efa tsy otsony. Misy fotoantsika tia mpandroso be zany ny fiangonana ohatry ny fitantanan'orinasa, fa ny fiainam-panahy amin'ilay fiangonana marefy be tsy dia hoantsika loatra. Rehefa manomboka tafiditra ny hoe olona tsy azo tenenina ao am-piangonana satria mety mamafy be izy nefa ny fiainam-panahy mitsitsorika any amin'ny elo, tsy tia azy ianao zany, volanao mitiny fa ny fiainam-panahy ny tsirarahinao. Dia manomboka tokony isaina kokoa zay mpamafy be mbola tsy nahazo fanitsiana tamin'ny olona zay mahafantatra ny fahamarinana, mba hiverina tsara amin'ny fahamarinana fa tsy tianao io olona io. Mpiara-miomby antoko aminao miara ho adinina nareo satria adinina amin'ny olona zay mahalala tokony anitsy ny fiainan'ny olona, hitany masonao fa mihodina izy nefa manginy ianao ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny hoe zay mampandeha sy mampandroso sisa fa ny ara-panahy tsy tena fiainana marina tsony ao, satria ny fiainam-panahy ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa tsy ny zavatra hita ety ivelany. Rehefa tonga ny teny dia tsy hoe fantsiana no andrasana azy fa fitsarana indray no andraisana azy. Satria misy fotoana zany le izy tsy tianao le fahamarinana dia lazainao fa mitsara le mpitory, satria malaina ny fonao hiala amin'izay fanafahazaran-drasana ataonao hoe tia ny lala mahitsy efa nandehanana hatramin'izay koa maninona nikitikitihanao anatiny seza fiandrianan'ny Satana raha lany ny anarany io. Seza fiandrianan'ny Satana io. Raha ohatra ianao mety efa niaino ohatranao ako teo ambony seza fiandrianan'ny Satana hatramin'izay, fa rehefa nanomboka nanitsy any ten'Andriamanitra dia natsipika ohatrany tsy teo le seza, fa ny akoka teny tokotry ny tompo alaza hoe anao a tompo faratiany tsy ahitako anao, aloha fandrika daholo reto mazy ety ivelany reto, ampiasaina be mandroso be amin'ny ara-panahy, mitory teny mpahamarinana, mitory fibebahana nefa tsy vita fibebahana, mitory ohatry ny fahamarinana nefa miaina amin'ny tsy fahamarinana. Mba le ho an'izany seza fiandrianan'ny Satana zany zay ny mahatonga an'i Jesosy ny teny fa raha tonga ny andrinan'izao tontolo dia tsy mananjara ty amiko izy. Dia mbola misy anjarany tsy tsinona any mampahory ny fiainanao voalohany, ianao no ory ao anatin'le izy. Jereo manjary miazakazaka any amin'ny fampitehana satria rehefa izay dia fanjakana amin'ny fisehoan'olombelona no hita amin'ny fanompona fa tsy fanjakan'Andriamanitra. Marina ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao dia ahatonga anao hiaina amin'ny fiainam-baovao,
ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Akaiky ny fiaviany ô, mivereno. Amin'izao hoe tsy haim-panasy communion zay fototra fa tosika ao amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao ny olona. Na zao tontolo izao hoe tsy tia vola zany, tsy tia arena, tsy tia trano fandalovana kely lapsy tao eto ambonin'ny tany. Fa vao may amafisina ilay izy ara-baiboly, vao may tena manjaka eto. Hitanareo, zany no mahatonga amin'ny fialonana zany, satria ny fitiavanao tsy any amin'Andriamanitra fa ny amin'ilay zavatra tianao azo. Dia zay mahatonga amin'ny fialonana sy fifanenjena sy fifaninanana. Ary zany nahatonga Jesosy ny teny, raha eto amin'izao tontolo izao ozy izy ny fanjakako dia efa niady ny mpanompoko. Mahatonga mpanompo'Andriamanitra miady, misy intérêt sy concurrent. Sy concurrence ao. Fifaninanana. Mahatonga mbola tension ao anaty hazakazaka ifaninana. Mbola tsy an'Andriamanitra fa mbola eto ilay fanjakana. Fa raha fanjakan'Andriamanitra, anjakan'ny fitiavana, famoram-po, fifampitsombinana, fifankatiavana, vokatry ny fanahy, tonga dia mirehatra satria fanjakan'Andriamanitra. Azadiny Jona 1:2. 9:5-10. Jona 1:2-10. Asa tia zao tontolo zao na izay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona tia zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. 5:10. Fa ny zavatra etra eo amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ndreka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Misy zavatra avy amin'izao tontolo zao ny raisinao, mahatonga ny fitiavanao n'Andriamanitra tsy mety mirehitra ao anatinao, satria ny ao am-ponao tsy tena tia n'Andriamanitra fa tia izao tontolo zao. Zay ny alalana azy. So zany hiteny an'izany fa ny Baiboly manambara an'izany, ny tenin'Andriamanitra. Tandremo fetsiny devony. Tsy tia hita maso tiany fa tia ho rava ihany. Jesosy Kristy ny tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Aiza miraiki-po eto zany fa mifikira amin'ny Jesosy. Tsy hita intsony amin'izao ny fahamasinana. Me normal ny fisangajangana sy fahalitoana fa fanaon'ny olona. Fantatrao ve misy ho tamiafina kely amin'izao, raha vao manomboka tsy mitandrina dia manomboka apetraka ao indray koa ny hoe misy vadiko ara-nofo ary misy vadiko ara-panahy. Misy zany eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy fa discret, tsy voatery ho renao zany. Ianao mihitsy ny tena mampahery manorina ao amin'ny tompo. Ianao izy amin'io samy manambady ry zareo fa ny any an-tranony anankiray zany vady ara-nofo. Fa ry zareo zany rehefa aty amin'ny fiangonana sy aty amin'ny côté an'ny asa fanompoana, mpivady ara-panahy. Ivily lalana ny efarany io ary tsy ho any amin'ny mandrakizay fa misy mitaty ianao ary tehiteny raha zany ny fiainanao. Verena amin'ny Jesosy raha mbola velonainy ianao mandre an'andro ho andro fa tsy tondranao any an-danitra zany fa ho vereny amin'ny elo ianao. Tena misy ny elo ary misy ny fiainana mandrakizay. Zany ny filazon-tsara mariny. Mifikira amin'ny Jesosy. Aza velo normal ny fiainam-palitona. Zany mahatonga ny mariazy be dia be rava amin'izao. Manjary miray sy mifankahala ny olona na mifankahala ny olona amina karazan-javatra tsy tokony hasoa ny fiainam-panahiny akory na isy fiantraikany amin'ny fiainam-panahiny. Ary ny problème manomboka tsy resahana tsony eo am-piangonana firy. Ny resaka mombany hoe miala ny fitsangajangana zany manomboka tsy dia hita tsony. Fa hoe noho ny fahasoavany, noho ny fahasoavany daholy. Mila bebaka fa ny fahasoavana n'Andriamanitra sy ny alemem-panahin'Andriamanitra dia miandry ianao amin'ny zavatra anankiray ao amin'ny tanjo niverenanao ry fiangonana. Rehefa jamba ny fo, amenina daholy izay teny rehetra milatsaka eo. Misy fanamarina tena, amenina daholy. Fa rehefa hoe miverena amin'Andriamanitra ohatrany tsy amenina zany, satria mbola tsy te hiverina. Tsy misy mitombo eo amin'ny fiangonana amin'ny ara-panahy, mijanona ho fanana fotsiny, miandry teny efa voamboatra, voapasoka sady tsy tifotra ny mpitandrina ny tsy mandratra ny mpino. Zay le angididy sofina ny olona dia tady mpampianatra ho azy. Tady io fa rehefa vesara nota ianao dia tsy tianao kitihana mihitsy le ota tianao fa la le ota raha lazainao fa mignon. Beba
maro mifantoka loatra mipitarika efa tsy amin'i Jesosy tsy tena manome ny intimité profondnao amin'Andriamanitra fa manjary amin'ny olona mety maty. Maro ny sady mihira ao am-piangonana na makany amin'ny boîte de nuit, sady makany am-piangonana makany amin'ny boîte. Efa tafiditra ao am-piangonana ny fanahiny ambody fa mila mailo tsika miverina faingana reto a. Te anahitranao hita hoe inona ny zavatra mitranga amin'izao tandremy fa maro ny olona makany amin'ny fahaverezana fa mila mijoro ny tena fiangonan'i Jesosy amin'izao andro farany izao. Manomboka tsy ao am-piangonana intsony ny fitiavana, ny fahamasinana, hifankahitana amin'Andriamanitra, ny fifandraisana am-po, izay madio am-po no hahita an'Andriamanitra, masina, manana ny fitiavana, izay no mifankahita aminy. Amin'izao tsy misy eo an-tsain'ny olona afa-tsy ny mpitarika intsony be dia be tsy dia tena miompona amin'i Jesosy izany fa nenay isaky mio nenay pasteranay, nenay pasteranay, satria avy any amin'ile teny manondro sy manindraindra amin'ny pastera mahatonga nenay ny pasteranay. Fa rehefa miona amin'olona aloha tokony hoe zao no tiany Jesosy atao, zao no lazay pastera tamin'ny tokony any amin'ny Jesosy ny centre fa tsy any amin'ilay mpitarika iny. Nenay pasteranay matanjaka malaza be voninahitra be tsakolona, nenay isaky ny fivoriana jereo ny FB-nay fa tia mipazinay. Ny zavatra tokony afaly anao mijoro venimpino ara-panavy ny olona manahoana mifiraisany amin'ny Jesosy Kristy, vonina venimpino ho akarina. Inona motivation tokony hiova ao anatin'ny pino ka tonga ny olona tena hifikitra sy hanatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny fitiavany. Mbola ianao manentana ve mahatonga ny olona manao ny asan'Andriamanitra? Tairindava ve fa ao anaty fahaporina say efa tian'Andriamanitra mavita manao sakrifisy ho an'Andriamanitra amin'ny zavatra satria tia azy. Tsy ahoantsika intsony matetika ho aiza ny olona na amin'ny fianakaviantsika fa hoe rehefa vovontsy fotsiny za dia efa zay aloha. Mitady like j'aime be fotsiny. Tsy olana hoe voatahiry tsara amin'i Jesosy Kristy zany tsy olana amin'ny zareo mihitsiny. Te akarina ve ny olona aha. Tenenina fotsiny zany fa ny fiam-pianam-panao tsy azo kitihana fa raha vao voakitika le débat be ao. Fera mamonatra amin'ny message amin'izay. Mba fantatrareo ve? Mamaky baiboly ve tsika? Mamaky ny tenan'Andriamanitra ve tsika? Inona ny zavatra tenenin'i Jesosy tamin'ny mpanan-karena? Manamafy ny fony. Avy dio fanananao rehetra dia me malay dia avy anaraka anahako. Gina teo. Mahatsikera satria ny fitiavam-bola sy ny firanketanam-bola mamily ny lalana ho amin'ny tsy ho any amin'ny fahamarinana. Tsy fahavalon'ny arenao raha tahin'Andriamanitra no misy mpianatra-panan-karena tao Josefa avy any Arimatia ilainy Jesosy hanao fasambao ilevenany. Hatrany amin'ny Isaia efa nytenenin'ny tompo zany teny zany. Tanteraka aty amin'ny boky Matthieu ilay izy. Ilainy. Rehefa ilain'Andriamanitra ianao anana dia omeny ny rehetra ianao raha zay ny ilainy fa tsy zay ny antony hijorontsika ilazana fa zay ny mampiavaka ny zanak'Andriamanitra satria rehefa be vola izy dia voata. Afaky ny anam-bola ianao, anana ny zavatra rehetra ianao, anana ny ampy, mety mananambo ampy koa azy tsy fahavalon'izany Andriamanitra. Fa attention, ny toe-panahy sy ny toe-po aza mifikitra ny vola, iaina ny fitiavam-bola, aza soloina ninonina Jesosy tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Rehefa ny zavatra ilain'ny olona ny zarainao dia tonga ny olona ianao satria anamarina ny ao anatin'ny fon'ny olona sady mavesatra ny tsy manan-kibebaka dia manjary mety aminy ianao. Dia ianao zay no mety aminy fa tsy Jesosy. Aza tosika ny olona ho amin'ny Sodoma mamiratra fa nefa rany lotany tsy tsara loatra tany aparany. Nazoarany men'Andriamanitra aza tafiditra tany any izy fa lasa ny toetra tany Sodoma mbola naraka azy hatrany anaty zoara. Ny vadiny ary teny an-dalana vongatsira ny dikan'izay tsy nanova azy menaka avy akory le namonjena azy. Mivavaka ho an'ny nofo ny maro fa mivavaka ara-panahy vitsivitsy. Zao ny fotoana farany ao anaty korsany tany miratsy ny olona efa tonga eto an-tany ny mpaminany sandoka afaka mamantatra ianao fa aza mitsara n'izan'izy. Ary amin'izao ny mpamafy mahazo voninahitra noho ny intercesseur. Ny olona mivavaka ho anao tsy dia mahazo fisaorana noho ny olona mamafy vola ho anao. Matetika lasa mahazo fonao zay olona mahatolotolotra anao. Fa nany antikristy zany. Tsika rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra raha te hoany amin'i Jesosy vai zay toe-po zay. Vao misokatra ve masonao dia dolara.
ny tsy tondranao any an-danitra. Ilaina ny vola fa tsy natao tiavina izy fa natao anompo izy. Pasteur io moa zany ianao miteny io zany tsy tia vola ianao io. Mampiasa vola fa tsy tia vola. Miezaka isan'andro mamantatra ny foko ao anatiny tena mivadiko mahafantatra an'izany. Misy zavatra eo tena tsy hita. Raha siklôna ny anarako ohatrany. Dia antony dia tsotra, fantatro fa raha voasedra amin'io fonao dia ho libre amin'ny fiainam-panahinao. Tsy hoe mody mivavaka nefa voageja amin'ny filana. Farany mila mijoro amin'ny faharetany ianao. Inona le izy? Faharetany. Patience. Sady mila miaritra ianao, mila maharitra. Mijoro ao anatin'ny faharetana, mahafantatra ny tenanao isan'andro ao anaty vavaka. Sady mahafahanao mivavaka ho an'ny hafa mba hanjaka eto an-tany Kristy sy ny fanjakany. Mila miverina amin'ny fahatokiana sy ny fankatoavana tsara an'Andriamanitra izay maharesy no azo satroboninahitra. Mila mandeha amin'ny fahamasinana, amin'ny fanokana tena, mijoro amin'ny teny, amin'ny sitrapon'Andriamanitra hatrany mba tsy iaina ao anatin'izay mety hoe fiaina tsy araka an'Andriamanitra, tsy ahalalany ianao. Miaina amin'ny fitiavany. Izao fotoana tsy maintsy hifoazanao ry fiangonana. Manombo miala amin'ny faharatsiana rehetra. Ho avy Jesosy hitady anao ny mpabakatra. Aza mijery olona, jereo ao amin'ny teny sy tarafo amin'ny teny momba anao dia miverena tsara eo tongotry ny tompo. Esory io orgueil lavy io. Tsy mahasoa anao zany io avonaviny io. Aza raha vao tenenaka vao kitika kely amin'ny zavatra tonga dia mirehitra be. Raha flamma ny fanampina anaranao amin'ny teny frantsay. Lelafo mora mirehitra. Mijoro tsara. Tsangana dia miverena ianao fa raha tsy zany dia ho avy ny devoly andravanao. Ity ianao Andriamanitra sady ity ianao izy miasa mandrakariva amin'ny fiainanao. Tsangana amin'ny toerana misy ianao. Petrao amin'ny fonao ny tananao, teneny Jesosy. Mila miova ny foko Andriamanitra, mila miova ny fiainako, mila manakaiky ianao. Tsy ho tanteraka amiko le teny hoe farany voalohany ary ny voalohany ny ho farany. Fa hitohy amin'ny hafanana Andriamanitra anakaiky ianao hatrany. Esory izay toetra sy fanao tsy araka ny sitraponao rehetra mangata amin'Andriamanitra. Esory izay toetra Jesosy amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina. Raha vao izay zavatra tsy araka ny sitraponao rehetra ka efitra mampisaraka aminao. Ndao zava-poana na mifanompoky na ny fiazakazahako. Za te atoky sy toetra mandrakariva eo amin'ny sitraponao mandra-piavinao. Mila anao ny fiainako tena mivavaha amin'Andriamanitra. Aza manamafy ny fonao. Angatao Andriamanitra, mila an'Andriamanitra ianao amin'ny raha pitso mihoatra lavitra noho ny androany izay andrandrana ho azy. Mety efa mety ny fiainanao androany, mety misy mitsiry kely koa ny fietezana zany fa tsy tena mbola tanteraka, fa tsy mampaninina zany. Ataovy fotsiny izay atsara ny fifandraisanao aminy. Fa velona mpanavitra anao rosoina zanakavavy. Tsy maty na matory na rendrena izy. Mahalala izay manjoanao rehetra izy. Ny faniriany fonao tsisy miafiny ao anatrehany. Angatao Andriamanitra androany, verina Jesosy. Raha misy ireo tontolo ireo mbola mety mangeja sy mamatotra, tsy ahafahako tena miaina tsara ny sitraponao. Androany manao fanekena aminao. Tia Tompo, diovy sy afaony ao anatiko. Hitanao fa mbola manjaka mandraka androany ny motivation hafa rehetra. Mbola eto an-tany ihany, eto amin'ity nofo ity, misy fahazarana, hiainana tsy araka ny sitraponao, mbola mety mangeja sy mamatotra, hifonako eo anatrehanao zany. Angatao ny rany Jesosy, samy miantso ny rany Jesosy ho amin'ny fiainam-panahiny, ho amin'ny fiarovana ny fiainam-panahiny sy ny fihetreretany. Angatao ny rany Jesosy, raisiko ny rany Jesosy ho fiarovana mahery ho an'ny saiko, ny foko, ny fihetreretako ny ao anatiko nay manontolo. Ampijoro sy ampitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakizay. Mba ho isan'ny fiangonana tsy ho lavina amin'ny fotoam-pampakarana, fa anisan'ny fiangonana ho voatahiry hatramin'ny farany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta, rehefa mora mahazo rehetra, esorina sy ongotana tsy amin'ny fiainan zanak'Andriamanitra amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mifahazaran-dratsy ireo fiainana tsy mendrika rehetra, mbola mety tsy mahatateraka ny fiombonanao tanteraka amin'ilay tokana sady velona mandrakizay. Ravany zany tsy anakely tsy anampahifanao ny fiainanao. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompo ombanao. Tononoko ny famindram-pon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Arak'izay lazainy Jesosy, ny teny izay saiko toriana fa ny ambony rehetra samy manatanteraka azy.
raiso ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra io manjoanao io. Hitan'Andriamanitra zay mangeja ny fiainanao koa. Hitany daholo ireo fampahoriana rehetra tian'ny fahavalo mbola hiazonana ny lalanao tsy hahafahanao tena miaina finaritra miaraka aminy. Anampy anao Andriamanitra. Hoy Jesosy, rehefa ao aminao ny fifaliako dia ho tanterahako koa ny fifalianao. Sitrana amin'ny rofinao rehetra, afa amin'ny aretinao rehetra, ny olana ao kivà, ny lalana ao kisokatra. Zay rehetra ilainao sy irianao avy aminy, aoko ho tanteraka araka ny sitrapony. Rehefa mety ny fiombonanao aminy, mety ny zavatra rehetra. Mandehana miaina ny fahatsarany sy ny fanotronany. Fa ombanao Andriamanitra. Aoka ho sitrany ianao. Aoka atsapa fahafenony ianao. Aoka ahita voninahiny ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitanao ane Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindrafo aminao. Ananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka mianao fiadanana. Amen. Mahazo toerana tompoko. Vetivety fotsiny misy fanontaniana kely anankiray zay hovaliko. Misy nanontany hoe dia ahoana zany tsy ho ajaina intsony zany ny mpanompon'Andriamanitra? Non. Ny fanajana ny mpanompon'Andriamanitra dia Jesosy ny teny rehefa tena mpanompon'Andriamanitra izy. Zay mandray azy dia mandray an' Jesosy. Ary zay mandray an' Jesosy dia mandray zay naniraka an' Jesosy. Mandray zay naniraka an' Jesosy. Dikan'izay ny fifanajana eo amintsika no Jesosy Kristy dia fanehoana ny firaisantsika amin'ny Jesosy Kristy. Ao ve zay? Fifankatiavana, fifanajana tokony hipetraka izany amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra. Dia ny anankiray fa ilay izy fotsiny aza atao misolan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ilay mpanompon'Andriamanitra. Apetrao ny toeran'Andriamanitra, ho ten'Andriamanitra mandriamanitra azy. Tsy natao tompona akory izy fa natao hanehoana fitiavana daholo. Zay ilay izy, na inareo na izaho sy mifankatitsika. Raha manao zavatra aminao aho dia manao zavatra ho an'i Jesosy. Raha manao zavatra amiko ianao dia manao zavatra ho an'i Jesosy. Fa mahatonga anao mety hoe tsy afaka tokony ianao an'izy rehefa tsy ho an'i Jesosy fotsiny dia aza atao. Amin'izay madio sy clair tsara ny fanompontsika n'Andriamanitra sa tsy zany? Dia mifankahita amintsika rehefa miala eto zany ny tanjona mba andehanantsika araka ny sitrapony. Aza manahy fa io aretiny io ho sitraniny. Ianao omeny ihany dia ho repareny zay heverinao fa panina. Alleluia. Fa ilay izy moa tsy azo atao ny teny hoe zany Morianina. Nitahiran'Andriamanitra menakay. Asiteka moa antovy. Nareo na tsy mitsikitsika. Tsikitsika kely. Io ane miaina joli fotsiny. Kolona fotsiny ianao mandeha eny fa ianao mahafantatra tsara hoe ty zavatra ty tsy tian'i Jesosy, ty zavatra ty tsy mety ty tery ty. Fa kolona ianao tsy hoe akory zany manomboka androany zany dia hoe nana fa nitombotonga dia lasa mihidy be tena. Ho aminareo ny fiadanana. Miaina ianao tsotra. Fa masina, marina, mahitsy, mandeha feno fatahorana n'Andriamanitra, tsy mifandraraha amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapony, tsy azo ampanginina mihitsy raha tsy mizara fahamarinana, be fitiavana. Zao zany ny fotoana tokony hoe tsy hoe mizara fotsiny hoe tianao Jesosy fa ianao koa manam-pitiavana ohatran'i Jesosy. Afaka mizara ny fitiavany amin'ny hafa. Alleluia. Jereo masina akaikinao aza diny reto zavatra reto hoe ianao zao hoe tsy hena tadiavin'ny liona fa hazo manapaka ny apetihany. Avoay ny vokatry ny fanahy hoe atsangany an-tana zay matre zay sa tsy zay hitako nareo rehetra fampiakarina raha vao manenao io trompetra io ianao ny hitako. Alleluia. Tsanganareo miterana misy atsika. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy zanaka